Salama daholo e. Tonga moa zany dia nresaka nalefatsika dia ny akon'le vidéo nalefako tamin'ny le vidéo nalaiko tany amin'ny frontière tany akaiky Genève tany Versonex anaran'le tanàna misy an'lahy. Rehefa nandeha tany misy moa zany ato iny tany Lausanne dia tany any nahita an'izy hoe ary tsy lavitra eto misy an'ilay trano hoe Andrajoelina. Nananako ny adresy, aza mitady mihitsy hoe iza nanome ny adresy fa marary andoholo isany. Dia lazaiko fotsiny aloha hoe tao Andapa ihany nahazoako ny adresy. Ary tsy olona iray akory no mifanerasera amiko fa betsaka ny mifanerasera amiko ao Andapa ao. Fa aza mitady hoe taiza nahitako an'io. Ary akoatran'ny dia nandeha tany aho moa zany dia nalaiko ny sary dia nandefa mesazy aho ohatran'ny vidéo isan'andro ihany. Ka tena tsy laitra an'ireo tao amin'ny fitondrana moa zany izy sy indrindra fa mifoja rehetrarehetra. Akoatran'ny sary dia nampita mesazy hoe ny sary aloha zany dia nalaiko fa naniko mihitsy nalaiko ho asehoko ny vahoaka malagasy. Ity zany trano Andrajoelina henontsika hatramin'izay zany hoe aty akaiky ny Suisse. Akoatran'ilay sary dia nandefa mesazy aho hoe tsy manana soatsika fa miditra grève générale eraky Madagasikara na acte isolé. Ny grève générale mazava ho azy tsy mila atao sary zany fa tany démocratique ny grève générale mandeha ho azy. Ny tenenako hoe acte isolé io zany rehefa baka -24 ianao na tsy haiko hoe moins firy dia mandray atendro ianao ny atao hoe acte isolé. Tonga dia ilay mandravana ao anatin'ilay sain'ilay mpandrava. Fa raha izany no nentinao hoe andeha hanenjana olona hoe ity ny teny hoe acte isolé hono, ny andeha hoentinao amin'ny devoana tsy haiko tribunal na juge dia tsy paza amin'ny juge dictionnaire ianao hoe définition amiko kely ny atao hoe acte isolé. Dia eo ianao fa baraka ao. Fa aza mahay vandoha. Dia iny moa zany ny voizina. Raha ny tenilay aho hoe hanao acte criminel tsika na hanao acte violence dia izay indray zavatra hafa. Hafa indray izay. Fa ny acte grave dia ireny ilay olona henontsika ny teny hoe andao vonoantsika dia torantsika amin'ny vato ireo député ireo, ireny ny acte grave ireny. Ireny tonga dia azo enjehana. Zaho tsy hampianatra andehanako eto fa allo ray aman-dreny isany ampianary ihany ny zaza mba tsy ohatran'ilay badilareta. Izany réaction andreo ao anatin'ilay Facebook zany, ny commentaire zany. Ny mpiasa mifaiky moa zany eo amin'ny arena zany ny tena manosika manenjika. Dia karamena 50 000 75 000 andesin'izy ireo. Dia mamafy an'ilay lainga eo, dia mandefa an'ilay mataora ao, dia mandefa wanted, raha mataora, recherché, sambory sy ny sisa. Dia ampiasaina daholo gazety, Facebook, télé, ny réseau rehetrarehetra. Andrasoko tenanà moa zany. Io ny lehibe ny serasera, Rina Rakotomanga, tena manosika an'io ao, resaka arena zany. Dia manaonao fono. Eto Frantsa koa moa zany dia misy mahay vandoha koa. Lancé an'ilay annonce hoe wanted monsieur Marco. Dia ampidiriny bingo hatrany amin'ny ambasady, hoe ny ambasady mampisambotra. Dia lasa dia efa mangalatra an'ilay logo an'ny gouvernement zany mbola mamorona annonce koa. Manandafy moa zany dia iny koa, manandafy moa zany tsy mahagaga iny. Iny raha vao mizahora dia atsofony ihany ny oriny. Iny tsy asiako problème satria efa zay ny aretiny, efa natiry ohatran'izay izy. Respect ny ray no mahatonga tsy hanano azy akory. Fa dia tsy asiana resaka ilay commentaire ao hoe tokony ny atao an'izao fa zao tia eto. Za zao io ito tsy ao anaty lavaka akory na anaty ala. Fa eto tsy mieritreritra ny andositra ary tsy mieritreritra ny afony.
tsisy tokony antsirako za nga namon'olona sa za nga nangahatra ny volam-panjakana sa nanotokodina volamena sa nanotokodina volan'ny banque mondiale na nanotokodina ny volan'ny fanampianan'ny covid mandeha moa zany de resaky le olona vavan'ny olona aveo tapeninao so sakananao avelo iteny zay iteny ny afatra fotsiny de zao aza mitonatonana ty amiko aty eto aloha za tsy mialokaloka mihitsy hoe frantsay de andeha hialokaloka hoe aty amin'ny tany-tandalàna tsy mialokaloka ambadika zany a tena marina mihitsy eto fa tany-tandalàna eto ary manana liberté d'expression daholo ny olona afaka miteny fa zay ny afatra aza mitonatonana fa tsy le foza zany a le foza ny eritreritranareo a de le lalàna ampiariny any Ambohijatovo sy ny Analakely a iny de davy noentina aty a ampiariny eto amin'ny tanin'olona io me zany olona eto le gouvernemanta sy le indrindrindra moa zany le mpitondra de efa ataony olona fimezana amin'le CVO sy ny tangena sy ny io ndray volamena ahodikodin'le Afrique du Sud fotsiny tsy fantatra inona ny hafarany iny mezan'ny afrikanina za tsy manambany ny afrikanina mihitsy fa de irina ara-kotomanga mamoy fotsiny tena oy tena mitady ataky ny fianakavian'ny président de république mihitsy mariko zao ny ataoko andrina aza mitidibingo amin'io fa regleo aloha le aferanao tamatavy ao amporo fa sao nareo atsipin'ny olona re anaty ranomasina re hoan'ny rajoelina tsy misy raharahiko zay vady aman-janak'alahy any zanak'alahy tsy raharahako ny vadiny lahy tsy raharahako tsy mana problema amin'ireny aho fa ny problema de lahy ary tsy problemako hoe lahy fa problema ny vahoaka malagasy noho ny inona noho ny fomba fitondran'ny lahy ny firenena sy noho ny lelele fitraiten'ny lahy n'ireo vahoaka reo mitsindry azo vaina ataon'ny lahy ny atson'izay ataon'ny lahy amin'ny vahoaka madinika manao fitondrana tsy refesy mandidy fotsiny zao lahy ao amin'ny Madagasikara ny fampijaliana sy ny fanagadrana jereo le vahoaka miady amin'ny fiainan'le vahoaka de miala ao an-trano de andeha amahy problema de andeha hitady hanina andeha hitady voly sanandro miady tsy fidin'le vahoaka no ilisany za raha miady eto za tsy hiady ho an'olo tokana akory ka hoe resaka politika io fa ataoko tolona ty ary za miady ho an'le vahoaka mpiray tanindrazanamiko zareo le ao Madagasikara zareo mety tsy mahita izy hoe inona ny tena olana mety tsy mahita ho zay ahita ihany satria izy efa sahirana reraka voarebiribin'le fampanantenana isanandro sy le pokaty fa izahay aty ivelany mahita ny zavatra ataony lisany izay aty ivelany mahita mibaribary ny taingim-bozina ataony isany amin'ny vahoaka malagasy ary zay ny tena tsekenay firifiry ny tanora firifiry ny olona tokony ho tafavaoko amin'ny firenena io ao Madagasikara amin'ny fahalalany amin'ny fahaizany amin'ny talentany fa gejainy lisany fotsiny zao kendainy lisany amin'ny resaka kolikoly amin'ny resaka tsindra amin'ny resaka forsininy zay ny tsekenay mihitsy kendainy lisany daholo ny mpianatra ny mpampianatra ny orinasa ny mpiasa rehetrarehetra ka zao averiko indray tena miantso mihitsy ahako hoe grève générale azafady le vahoaka mbola tsy mihetsika akory le vahoaka mbola tsy mamaly akory efa lisany no mipanika efa ilisany no miororo satria isany zatra no ratsy inona ny tokony ampitahotra ny lisany de lasa manao diversion à gauche à droite mamono afo fa na inona
dia mbola lazaiko eto tsy maintsy ho avy zay andro zay eo isan'aisa indray zay izay mampanika indrisy raha tena raikitra koa le gré général io dia tena zay voatay mialatsiny amin'ny fitenenana indrindra fa zay tratra farany eo fa ny afatra amin'ny rajela fotsiny dia zao mialady an'izao mba tsisy ny olana manaova ohatra ny Brezhnev nanaovatra zany enjehan'ny olona dia nihitany ny fika tao anaty fivoriana izy tonga dia nandeha marary aho izy fa za hiala gaga daholo ny rehetrarehetra dia lasa izy nareo izao nareo aloha mbola afaka mpe voafehana io ok satria na miara-manonjy ary mbola manome conseil nareo izao no tokony ataonareo za aloha tsy mino amin'ny resaka nataon'ny miara-manonja io hoe mangamasika fa milatsaka fotsiny tsy milatsaka fotsiny zany io mandeha koa ny resaka hoe fitondrana tsy mandrakizay ok tsy mandrakizay io fa raha io ary hijanona 20 taona eo manao ohatra ny ratsiraka iny ny azy kajiny ny 20 taona dia nielimine zay nanengelina azy teo dia tafapetraka izy 20 taona tia boakely ty anao ohatran'io ary izy moa fanampy hoe tamin'angam-panjakana ka raha ohatra ianao hijanona 20 taona io itsika amin'ny teny zao 19 taona ntsika miady amin'izao fotoana zao hiato 20 taona eo 20 taona zany 20 taona sa 70 taona amin'izany satria raha joelona raha ohatran'izao mifandehany no fitondrana lova tsy mifindra io dia iny no lazainao dia taranaka rehetrarehetra irany mandoalika daholo ndraiky io dia mitaraina ohatran'izao tsika zao taraina ohatran'izao ka tokony hitrafitsika zay no tena marina ary tsika eto eto tsika zao aloha miady eto zay rehetrarehetra efa lasa any ambony any tsy nisy miverina akory ka ny tena hoe tena grave be ry zalahy fa misy fanontaniana goavina be eo ambony eo ataon'ny anjely fa tsika eto ambony tany eto aloha eto koa tokony hisy jugement eto dent pour dent eto ambonin'ny tany ao anaty baiboly zany fa tsy tokony hanjaka ny ratsy eto raha ohatran'izao tsy afery tena business fa firenena sy vahoaka ray aman-tolo ny kendainy lisany dia mitrakatsika vahoaka maitsika amin'ny raha ila dia mahay raha tonga saina fa tsy tokony hanjaka eto mihitsy ao Madagasikara ny ratsy mitohy ny tolona ary tsy mijano io raha tsy foana ny jabona miala ny jabona lasitsika ary mandraky daholo